Mbola falitafaraka aminao indray ny tenako atao anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao dia tsy adino hatrany ny mankasitraka ny MC TV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara an'izao fandaharana izao amin'ity androany ity isika dia resaka loha hevitra anankiray dia ny hoe aza menatra mijoro amin'ny maha-kristianina anao. Aza menatra mijoro amin'ny maha-kristianina anao. Ny zavatra misy mantsy indrindra fa ho antsika tanora rehetrarehetra dia marina fa tsy mora ny mijoro amin'ny maha-kristianina, sarotra ny mijoro amin'ny maha-kristianina indrindra fa any amin'ny toerana rehetra misy antsika, any anivon'ny toeram-pianarana, any anivon'ny toerana maro samihafa izay iainantsika ny andavanandro kanefa any amin'ireny toerana ireny indrindra no mila hijoroantsika rehetrarehetra. Jesosy dia nilaza ao amin'ny Matio 5 dia ny 4:12 ka hatramin'ny 4:9 izy dia milaza hoe ianareo izy ny fahazavan'izao tontolo izao dia tsy azo fenina ny tanàna izay miorina eny an-tampon-tendrombohitra. Dia ao Jesosy dia milaza mihitsy hoe tsy misy olona mandrehitra jiro izy ka mametraka azy any ambanin'ny vata famarana. Dia aoka ozy izy azava eo amin'ny mason'olona toy izany koa ny fahazavanareo. Ny maha-kristianina dia tsy nifankanesana na am-piangonana isaky ny alahady. Ny maha-kristianina dia tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fandraisana andraikitra sy ny karazana toerana sy ny rafitra izay misy ianao any am-piangonana. Tsy mijanona isan-kalahady ihany ny maha-kristianina fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy no ahafantarana ny tena kristianina. Ny tena kristianina dia tsy fantatra amin'ny alalan'ny andraikitra izay raisiny any am-piangonana fa fantatra amin'ny alalan'ny fitondran-tena ny olona anankiray any amin'ny fiainana miafina, any amin'ny fiainan'ny olona andavanandro mihitsy no tena ahafantarana hoe kristianina ny olona anankiray na tsy kristianina ny olona anankiray. Amin'ny alalan'ilay fomba fiteny, amin'ny alalan'ilay fitondran-tena miafina, amin'ny alalan'ilay zavatra ataonao amin'ny miafina mihitsy no ahafantarana anao na kristianina ianao na tsy kristianina. Ka noho izany Jesosy dia efa nanindry antsika ho fahazavan'izao tontolo izao. Ny atao hoe kristianina mantsy dia olona anankiray izay efa nino sy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia novahan' Jesosy lasa olona vaovao izy lasa nandray fiainana vaovao lasa voavelany ny elokany sy ny fahotany ary nanombokeo izy dia lasa zanak'Andriamanitra, lasa misy fahazavana ao anatiny satria ny fanahy masina dia lasa monina ao anatiny ka lasa olom-baovao izy ary ao anatiny izany hoe fiainam-pahazavana izany. Ka rehefa tonga ao anatinao izany fiainam-pahazavana izany dia tsy azo fenina izany araka n'ilay ten'Andriamanitra nresantsika teo hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka anazy any ambanin'ny vata famarana fa ny jiro tsy maintsy apetraka eo amin'ny fitoeran-jiro mba hahazava ny trano rehetrarehetra. Dia ohatr'izany koa isika rehetrarehetra naizanaiza misy ianao na any amin'ny toeram-pianarana na any amin'izay toerana misy ianao any mihitsy any no mila aseho ny maha-kristianina anao. Mila mijoro ianao mampiseho an'ilay fiainana maha-kristianina, ilay fitondran-tena maha-kristianina satria ny fijoronao dia misy fiatraikany amin'ny manodidina anao. Ka dia dio tsara fa misy olona mety ho voavonjy amin'ny alalan'ny fijoronao, misy olona koa mety tsy ho voavonjy mihitsy raha tsy ianao no mijoro amin'ny maha-kristianina anao. Noho izany ny fijoronao dia tena zava-dehibe. Aza menatra amin'ny maha-kristianina anao, aza menatra mijoro amin'ny fahamarinana. Ny zavatra matetika mantsy mampamenatra antsika indrindra fa ny tanora rehefa tena mijoro sika dia menatra sika sao dia lazainy namana hoe lasa ohatrany hoe pastera be, lasa ohatrany hoe masera be, lasa ohatrany hoe lasa morona ny namana anarana mihitsy dia izay no mamenatra antsika matetika dia lasa tsy sa tena mijoro isika. Fa aoka ianao manomboka izao namana rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana izao tena ampiseho ianao an'izany fitondran-tena maha-kristianina izany. Jesosy anie dia niteny any amin'ny Luka 5 hoe raha menatra azy, raha misy nizaniza ozy izy menatra azy ny teniko dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa miseho amin'ny voninahitry ny rainy. Noho izany aza menatra ianao mijoro amin'ny maha-kristianina anao. Indraindray nge tsy mora zany mijoro amin'ny fahamarinana zany indrindra fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izay efa miaratsy izao, izao vanim-potoana misy antsika izay efa mitombo foana ny fahamaizinana, mitombo foana ny fahalotona
izay indrindra ny ilaina n'izany fahazavana zany. Ary tsy mora, tsy voatery mora foana ny mijoro amin'ny fahamarinana satria mety tsy ho tian'olona ianao, mety lasa tsy azokazon'olona ianao rehefa tena mijoro amin'ny fahamarinana, mety lasa enjian'olona mihitsy ery ianao. Fa zay no efa nilazain'i Jesosy any amin'ny Mateo 10 ny 2:22 Jesosy dia efa niteny hoe ho alan'olona rehetra ianareo noho ny anarako izy. Zany hoe misy ny fanenjena rehefa tena mijoro amin'ny anaran'i Jesosy ianao, rehefa tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy foana zay fanenjehana zay. Zao nefa nitsarovy izay fanenjehana sy fahoriana mahazo anao ny vokatry ny fijoroanao zay dia mahazo ny kristianina rehetrarehetra izay. Zay olona tena mijoro rehetrarehetra dia enjehina avokoa. Ary ny zavatra mahafinaritra Jesosy ao amin'ny Mateo 5 ny 1:12 sy ny 2:12 izy dia milaza hoe sambatra nareo izy raha ohatra hoe enjehin'olona sy aratsian'olona ary asian'olona teny ratsy noho ny anarako noho ny amiko izy izy mifalisy miravoravo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ozy izy. Zany hoe misy valim-pity goavana any an-danitra ho azonao rehefa tena mijoro amin'ny maha-kristianina anao ianao. Tsy gratuit ny fijoroana ho an'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra fa misy valiny lehibe zany rehefa tonga any an-danitra ianao. Asehoy amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao, asehoy amin'ny alalan'ny fomba fiteninao, asehoy amin'ny alalan'ny fomba fiainanao amin'ilay natiora vaovao izay nanovan'i Jesosy ianao amin'ny fiainanao andavanandro zany. Aza fenina le maha-kristianina anao, asehoy le maha-kristianina anao fa mino fa rehefa tena mijoro ianao dia misy olona hafa namanao manodidina anao zay mahita anao koa dia lasa voatoana anao anaraka ny Kristy. Ka mijoro namana rehetrarehetra dia Andriamanitra ny anampy anao mba tenao satanteraka ianao ny amin'izany fijoroana ho an'i Jesosy izany dia tahiny Jesosy daholo.